Ampifaliana mandrakariva trany no iarabanantsika indray tonga soa matsara eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy. Androany antsika dia handray vahiny vehivavy mpitandrina na pasteur anankiray izay azo lazaina hoe nanana expérience maro samihafa tamin'ny sehatra samihafa, tamin'ny toerana samihafa, ka mba hizarana izay fahasamihafana hitany tena nisongadina amin'ny maha-vehivavy azy tamin'ireo sehatra samihafa izay nandalovany ireo. Miarahaba an'ise pasteur mpitandrina Ramino Arnosy Nirjy, tonga soa eto amin'ny pejy zava-manahirany vehivavy, dia mankasitraka indrindra nanekeny se hizara ireo expérience be dia be izay nolalovan'i se, indrindra moa amin'ny sehatra ny maha-vehivavy an'ise. Fanao se moa izany tsika satria nifankalala bebe kokoa teo amin'ny sehatry ny skoto samtily, na dia eo aza ny mampitandrina maha-pasteur an'ise, dia izay ihany koa no entintsika mifampiresaka amin'izay manaraka ny fifampizarana izay ataontsika eto androany. Azony se zaraina ve na fintinina satria mety ho lava be ny mombamomba an'ise eto amin'ny pejy. Mananjanaka amin'ny rahalahiko pasteur FGKM, nivoaka mpitandrina tamin'ny taona 10 sy 2000. Efa hatramin'ny 20 taona izany izao na mpitandrina voatokana ankehitriny. Nianatra tao Ankatso aho, manana maîtrise en études hispaniques tany amin'ny taona 5 sy 10 tany. Dia tamin'izay ahako première année tao amin'ny faculté théologie Ambatonakanga, dia nanana maîtrise en théologie zany, dia avy eo nanao master in theologie. Dia tena teo koa ako nianatra ecuménisme ny FFKM, dia manana toeram-pamanana momba ny ecuménisme, manana licence en ecuménisme ihany koa ako. Ary rehefa avy eo dia nanohy momba ny ecuménisme tany Suisse, tamin'ny Ecumenical Institute of Château de Beausset. Dia vitiny dia naketo ako nanao master in theologie eto à Columbia Theological Seminary aty États-Unis zany. Dia tao anatiny izany zany tany amin'ny taona 4 tany nanomboka nivoaka taty ivelany, nandehatra ny mission tany Afrika Atsimo sy Inde Atsimo. Dia namonjy karazany hoe stage zany nandritra ny anatra mpitandrina face to face programme tany Fiji, île amin'ny Pasifika. Ary nanao asa firotsahana tany Maurice koa ako tamin'ny 5e année angamba izay raha tsy diso ako tao amin'ny faculté. Ireo no diako taty ivelany. Raha ny fiainako tany Madagasikara indray dia pirotsaka sitrapo tao amin'ny Fonja Tanora ako mpitory teny sady mpampianatra sefaly, satria nasiana sefaly tao anatiny tao, nisan'ny nanangana an'izany ako. Efa nivoaka ny mpitory teny ao anaty fonja ao sy katekista. Niasa tao nandritra ny 12 taona tao amin'ny quartier an'ny lehilahy. Dia skoto zany izao nandritra ny 12 taona mpanazava hatramin'ny 20 taona, manomboka 5 taona hatramin'ny 20. Dia tily avy eo amin'izao TB4 na mpanofana ao amin'ny tily perinasa zany izao. Ato am-pianarana moa zany efa nivoaka, efa nahazo an'izay master in theologie izay ako tamin'ny volana May teo. Nandritra ny fianarana dia nanao media assistant ary koa nanao teaching assistant ny taranja African World Christianity. Raha toka tany Ankatso indray dia nampianatra ny civilisation tao amin'ny filière espagnol. Izay zany izao raha hoe finoko aingaikaingana dia lalana ny zorana. Wow, velatra be izany tany Afrika, tany Maorisy, tany Europa, tany Pasifika, tany Fiji, izao aty Amerika. Azony se zaraina aminay ve hoe ohatraohatra ny ahoana ny tena fahasamihafany ny hatrehany se ny maha-vehivavy an'se tamin'ireo sehatra azoko lazaina hoe samihafa be dia be ny lalovan'ny se ireo.
Raha everiko fa eo amin'ilay lohatenin'ny fandaharantsika na lohatenin'ny pedintsika, lohatenin'ny ity tontolo iresahantsika ity, ilay hoe zava-manahirana ny vehivavy eo no hitondrako ny saintsika voalohany indrindra. Ny zavatra mampiavaka indrindrany ny tsapako aloha hatramin'izaho 2 taona latsaka nitoetra teto Amerika dia ilay maso sy fo honena sy miray aina. Raha dinihantsika ilay marika toko 6, 5, 4, telopolo eo amin'ilay Jesoa Kristy namoky ny namana ny olona. Ny lehilahy moa ny voaisa. Eo izao tsika dia efa miditra hoe tsika kay tsy ao anaty statistika. Ny lehilahy tsy omby 5,000 dia hoe noho niala teo Jesoa dia nahita vahoaka izy ka honena azy. Izany hoe izay maso honena izay izany ny ainako taty izay. Hitan'ny olona ianao dia honena aminao ny olona. Dia mirotsaka mihitsy ny olona hoe inona ny hanampiananao. Manana borsa manokana ny vehivavy, indrindra fa ny mainty hoditra, izany hoe ny akoatran'ny fotsy, tsika malagasy izany voasokajy ho mainty avokoa. Dia anatin'izany izany izay izany ny voalohany indrindra aloha mampiavaka. Satria izaho nahamarika fony tany Madagasikara fa ny maso honena ny vehivavy dia vitsy. Eny na dia isika vehivavy ary dia tsy honena ny tenantsika manoloana zava-miseho hoe tsy mampahonena fa izao mihitsy ny atao hoe vehivavy, izao mihitsy ny anjara-piainana. Ka dia tsika tenantsika raha tsy honenantsika fa tamana ao anaty tontolo mampahonena. Hany ka vao may mampahonena be izay sary izay. Raha ohatra hoe manakana bus ohatra izany vehivavy anankiray izay mitrotro zaza dia tena vitan'ny olona ny manosika azy, tsy ho tafiditra anaty bus. Dia zavatra ankavitsiana miseho aty ivelany. Satria sady efa vehivavy ilay olona no sahirana ilay olona mitaiza kely nefa tsy honena azy ilay maso. Izay izany izao. Ka eo izany ilay hitondrana ilay Jesoa moa izany niteny tamin'ny vehivavy Jerosalema hoe rehefa ilay nitomany ny vehivavy Jerosalema rehefa teo amin'ny lalan'ny hazo fijaliana dia niteny Jesoa tao amin'ny Luka 7:20 manao hoe 7:20 hoe ry zanak'i Jerosalema aza mitomany hafa mitomany iny tenanareo sy ny zanakareo. Ka amin'ny fotoana izay tsy ahatsapahantsika fa mampitomany ilay tranga iainantsika dia tena vao maika tsika mampahonena indrindra. Satria variana any amin'ny Jesoa Kristy na variana any amin'ny teolojia avolenta izay mitsingevana any amin'ny lanitra sy ny rahona isika fa tsy mijery ny tany izay diavintsika izay hananantsika certificat de résidence. Marina fa manana certificat de résidence amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Fa mbola mandiha eto ny tongotritsika dia eto ny misionantsika voalohany. Ka honena ve ny maso sa tsy? Mitomany ho an'ny zanantsika ve tsika sy ho an'ny tenantsika? Moa ve ny mpiara-monina antsika tahaka izany sa hafa? Eo izany ilay olana izay hitondrako azy voalohany. Izay maso honena izay izany. Dia efa natsidiko teo anatin'ny tontolon'ny CV-ako moa izany hoe mampianatra teto dia nanana anjara nanao niasa tao anatin'ny campus. Tafiditra media assistant ako izay veriko hoe izaho moa tsy nanao media assistant mihitsy ny ankoatran'ny teto. Fa tato aho izany nianatra azy dia napiditra CV dia niraisana. Matetika isika na izany fotsiny ary izao dia misy mieritreritra hoe asan-dehilahy izany media izany fanao gazety izany mitondra caméra mandefa zoom mikirakira teknika izany asan-dehilahy. Aiza ho aiza moa izany ny idiran'ilay taovam-pananana amin'ilay ordinateur kirakira. Tanana ange mikirakira azy fa tsy taovam-pananana. Eo izany izao ilay fahasamihafana voalohany izay mitoetra rehefa aty Amerika isika na ataoko hoe aty ivelany misy an'izany koa ny Madagasikara fa somary vitsy dia mijery izy hoe olombelona ito manana tanana ito. Fa tsy hoe inona ny ao anaty akanjony, vehivavy izy sa lehilahy. Fa hoe olombelona manana tanana izy. Anianiko matetika moa io tao amin'ny tily satria nanomboka 20 taona izany hoe andeha ataoko hoe eo amin'ny 30 taona no nitondra lehilahy tao amin'ny tily eto Madagasikara. Dia anianiko matetika io rehefa mandeha resaka hoe lehilahy vehivavy. Misy vehivavy afaka handao bary eto izay hoe faletrany zaza ve ho any mandao bary? Mana-tanana ve tsika? Raha mana-tanana daholo tsika dia samy mandray sotro be dia andao bary. Fa maninona isika ny tsy honena amin'izany fanavakavahana izany? Io tsy hoe beloha ahako fa miteny marina hoe
tanana tompoko ny mandobary fa tsy tranon-jaza. Tranon-jaza zany mahasamihafa antsika e. Tranon-jaza dia nono dia mitovy am-pananahana mazava loatra. Ka eo zany izay zany ilay izy hoe mandray anao ny olona amin'ny asa anankiray satria anananao ilay talenta na vonona izy ampiatrano anao hianatra an'ilay talenta. Teo amin'ilay teaching assistant moa dia tena sady gaga mifaly moa tafiditra tamin'ilay satria professeur lehibe ilay nanao ilay World Christianity. Fa rehefa niteniny zareo dia hoe alefaso ilay CV anao ary ho jerena. Ilay izy koa tsy misy hoe voaray ianao satria vehivavy satria mampalahelo an. Tsy misy hoe satria mampalahelo fa hoe satria hainao ilay taranja. Hainao ilay taranja dia raisiny ianao. Ary raha tsy mandray anao ny olona satria vehivavy ianao, azo atao tsara ny mitory olona amin'izany fanavaka vahana izany. Azo toriana zany. Dikan'izany zany mahatsiaro mahery ianao. Jehova momba anao ry olombelona mahery, izay moa no filazako azy. Mahatsiaro mahery ianao satria ny tontolo izay misy anao dia manohana anao satria voavolavola ho amin'izany ny tontolo misy anao. Mahalasa saina ihany vory vahoaka ny ao am-piangonana, vitsy olona, fantatr'izay angamba izany satria samy aty Etazonia tsika, vitsy olona ny fiangonana aty fa saingy moa ve be arak'izitsika nefa vitsy arak'alitao. Izany hoe miangona ve ilay olona samy tangorona. Tena iainany ve ilay maso homena sy ilay théologie pratika amin'ny andavanandrom-piainana. Sa hoe arak'ilay teny teo mitsingevana ilay théologie. Raha fitiny kely zany ny tenin'se teo dia misy fahasamihafana telo ngeza be aty ivelany, izany hoe misy maso homena ny vehivavy ny olona aty Amerika moa araka ny lazain'se teo hoe roa taona na tonga taty Amerika n'se homena kokoa ny vehivavy tsy misy fanavaka vahana fa rehefa manana an'ilay kapasite ianao dia tsy jerena hoe lehilahy sa vehivavy amina resaka opportunité na asa. Satria se nandalo koa tany Europa, tany Maorisy, tany Fiji araka ny famitinany sehana azy teo. Ohatran'izay daholo ve rehefa aty ivelany sa ny ainany sehana azy teto Amerika ihany no misy an'izay fahasamihafana lehibe izay raha ampitahaina amin'ny fijerenany vehivavy any Madagasikara. Adinoko kely ilay diako tany Botswana tamin'ny Youth Discovery Programme. Ka rehefa mahatsiaro hoe zany mitamberina amiko eto ny diako tany Afrika sy tany Inde dia mavesabesatra zany ny tranga, indrindra moa tany Inde. Tany Inde atsimo moa zany dia tena sahirana ny vehivavy, tena mijaly ny vehivavy mazava amintsika loatra angamba satria i Inde moa zany dia sady misy hindoisme ao anatiny no misy islamisme, ny kristianisme dia 200. Ary tsorina mazava fa ny kristianisme no nanafaka ny vehivavy ao anatin'ny fanitsahana zany. Ary eo nefa no miampita, manaika hoe 200 i Inde eo no miampita vetivety any Madagasikara hoe mampahonena nge fa isika kristianina izao no taraiky ary no taraiky amin'ny fihazakazahana amin'ny fampirana lenta ny vehivavy. Za tsy teny hoe hiady ny zo vehivavy fa andeha ataoko hoe mira lenta amin'ny maha olombelona ny olombelona zany. Fa raha dinihana fotsiny dia ataoko ohatra hoe ny birao fobe ny FGM ohatra zany izao izay misy dia vitsy anisa ny vehivavy ao anatiny. Raha tamin'ny mandat teo aloha tsy nisy na vehivavy iray aza tao anatiny. Izao izy misy vehivavy iray ary lahiky. Raha toka eo amin'ny fiangonana lokala dia manaiky vehivavy ny fiangonana FGM izay mampirehareha anay FGM zany. Kanefa eo amin'ny niveau régional dia efa mihintsana ny vehivavy. Tsy misy président synodal vehivavy izany ary tsy mbola nisy filohan'ny FGM vehivavy. Dia nefa kosa any Afrika zany ohatra nefa na izany kosa dia Botswana, Afrika Atsimo, ireny fireneny ireny zany dia mandray vehivavy ho filohan'ny diocèse ohatra ny any amin'ny Anglikana ho mandray ordination ana vehivavy zany. Dia izao foana ilay fandemezitsaina hoe be dia be ministera azonareo atao
dia ao anaty fonoteny hoe fa ity anay amiko izay ilay izy zany ao anaty fonoteny hoe be da be ny azonareo atao hoe fa ity anay ity, satria misy lafintsaina zany efa hoe aiza ny vehivavy andoha-bary dia efa izay ilay lafintsaina, fa tsy hoe ilay izy koa moa zany tsy tokony hisy hoe vehivavy sa lehilahy, izay foana ilay anahako, fa tokony hoe olombelona ve ilay izy, mahefa ve ilay izy, mahefa an'ilay andraikitra ve ilay izy. Tany Suisse na eo amin'ny fitondram-piangonana fotsiny ara dia maro ny vehivavy izay tena hoe mandray andraikitra, dia na ianao ara faly amin'izay zavatra izay. Izaho aloha tsy miteny hoe tena tonga lafatra be ny eto Amerika satria mbola miady amin'izany koa zany eto Amerika, fa raha ny avesany dia hita hoe maivamaivana kokoa zany ilay ady hatrehana, ataoko hoe eo kokoa ilay izy, eo kokoa ilay izy mihoatra amin'ny tany, izay zany ny zavatra hitako. Fiji tena vao maika ara mifanohitra. Fiji manko ry reto dia tontolo matrimonial, izany hoe vehivavy no mitondra. Vehivavy zany no mitondra ny tontolo sy ny tokantrano, dia izay tenin'ny vehivavy no arahana. Dia izay raha nahita an'ilay dessin animé Moana iny isika dia mahita an'ilay izy mahita an'izay zavatra hoe ny vehivavy no mitondra na ny tontolo malagasy ary tsinona ny maléopolynésienne, na ilay hoe firenena mihoatra amin'ny hoe la patrie, dia ilay firenena zany neny no naka anazy, fa ilay la patrie papa no naka anazy, izany hoe fitondram-behivavy zany raha ny tena hita maso, tsika kosa aloha tsy andainga fa raha ny hita maso tany ianao makao am-piangonana dia jereo fa vehivavy no mitaritarika ny zanany makao, tany ianao makeny an-tsena dia jereo fa vehivavy, dia iza zany no tena manodina an'ilay izy, dia rehefa tonga koa ilay vola dia vehivavy no mitantana azy ao. Ireny ilay atao hoe asa tsy handraisaka rano, hoy ny filazany aty Etazonia azy, satria ireny andoavaka rano avokoa, andoavaka rano avokoa ireny raha ny tokony. Izay zany ilay sary raha ataoko ngeza be zany dia izao, amin'ny ankapobeny dia taraiky isika mihoatra amin'ny rehetrarehetra, ary ny tena mampanomboka tena amin'ny ankapobeny dia ny fiangonana no taraiky, mihoatra amin'ny ilay lazaintsika fa hoe any amin'izao tontolo izao hoe mila mianatra any amin'izao tontolo izao ny fiangonana. Misy fikarohana eritreretinao atao mahakasika indrindra izay resaka hoe vehivavy izay moa isan'ny afo manokana, isan'ny mahaliana anahy manokana nanasanao amin'izao fandaharana izao, afaka mba omenao avant-goût kelin'izay ve izahay fanampin'izay rehetrarehetra efa nizarana teo izay. Te hanao auto-ethnografia na lalakizoran'ny vehivavy amin'ny tontolo akademika ahako. Ny atao hoe auto-ethnografia moa zany dia fitantaranao momba ny tenanao, ny lalana nizoranao, nefa ny tarafinao koa moa zany amin'ny tontolo manodidina zany, fa tsy hoe andeha hitory ny tenanao ianao ao anatin'ilay, satria ianao mila misy bibliografia be da be ilay boky izay soratana na artikla moa no eritreretiko atao, satria rehefa tena nandinika dia andeha ataoko hoe noho ny fitahian'Andriamanitra dia arak'ilay firenena izay henonareo teo dia namen'Andriamanitra anjara ahako na ahafahako nahazo vatsim-pianarana maro nitety firenena maro. Izy io dia tsy niankina hoe vehivavy ahako sa lehilahy ahako, ary izay somary nahavarim-bariana kely anahy teo aloha, fa tonga taty Etazonia ny avo sahako miteny fa feministe, fa ohatry ny mehezako izy io taloha hoe aiza koa zavatra tsy misy olana izany io, izaho mihitsy ny anisan'ny tratran'io tamin'ny voalohany, satria izaho dia niaina tao anaty tontolo tsy nanana olana mahakasika an'izany, satria ny dadako dia mpitandrina ary ny dadako dia manasa ny akanjony ary mipasika ny robe pastoralany ary mampirina ny entany rehefa handeha hamonjy fiofanana na hanofana. Fa tsy mba mitovy amin'ny pastera lehilahy sasany hoe
Andraso aloha telefoneko ny vadiko fa tsy haiko hoe nataony azy atao anatin'ity entako ity ny vahako satria tsy izy ny nampirina ny entana. Nefa izy mana-tanana satria tsy nitaovam-pananahana ho any manao zavatra fa ny tanana. Dia ohatr'izany izany ilay izy dia tsy tonga saina loatra satria mira lenta izay tao an-trano nanana sy ny sisa. Toraka izany koa teo amin'ny tontolo misy ahy satria iraika amby 30 taona nahatily aho dia izaho dia nitarika departemanta inona dia tsy dia nahita fahasamihafana loatra. Fa rehefa manao domberina amin'ny fiainako amin'izay izany dia nahita hoe maromaro ny vehivavy namako izay tsy nahita ny lalana zorako. Ny antony dia satria tsy ahoana re ny ilazako azy tsy niaina an'ilay ndeha ataoko hoe dido izay nentiko ny hatrehana ny fiainana no volavolain'ilay tontolo mira lenta tao an-trano sy ilay fikambanan-dehilahy izay niandreketako nefa nibe azako. Dia izay zavatra izay izany tiako ampitaina amin'ny artikla na boky raha tratrako ilay hoe ahoana ilay mizotra amina tontolo akademika, ahoana izany atao hoe mitady borsa, ahoana izany atao hoe miatrika tontolo ivelan'ny nosy, ahoana izany atao hoe malagasy ianao nefa miatrika tenim-pirenena hafa, raha atao fijia izao dia fijiana ny tenin zareo, tany Inde ohatr'izay koa. Ahoana izany hoe miezaka ianao mivelatra satria pepopepo mandrakariva neny manodidina e. Mety hiteny izao ny olona izay mihaino antsika hoe ka ilay izy anie pasteur ianao nanana anjara manokana ianao satria tsy fantatro hoe iza ohatra ny ray aman-dreninao ohatran'izao. Tsy voatery tena eto aho izany dia manentana antsika hoe raha hiresaka hoe ny zava-manahirana amin'ny vehivavy dia ny zava-manahirana voalohany indrindra dia isika manaiky ho sahirana. Izay izany ny zava-manahirana indrindra. Isika hory ampiana tahaka ny vehivavy. Ka ny olana izany tia mba fehezanteny raisiko tamin'ilay dadako hoe raha vao ny vehivavy hozy izy ny hory ampiana dia manambany ny fanomezam-pahasoavana manodidina azy izay natolotr'Andriamanitra ho eo an-tanany hanohana azy. Ka raha ohatra izany ka hiteny amintsika izao anio hoe andao hifandray manokana fa misy borsa dia Columbia Theological Seminary. Fa sahako zaraina eto hoe aleo zaraintsika sy Bruna eto ilay izy. Sahako tenena Bruna mihitsy fa nataoko lista eo amin'ny olona eo amin'ny 420 eo no niresahako momba ny borsa des États-Unis. Ary te henao rery ny tody aty amin'izao. Antony be dia be ny ao anatiny mety hisy hiteny hoe ka tsy manam-bola e, tsy mahay teny anglisy e. Misy olona vitsivitsy ny teneniko hoe ao fa tohanako andao mianatra anglais. Atoroko anao fomba tadiavako fire. Izaho miantoka firena ka ty ary izaho tsy olona be vola be satria pasitera tany manerinerina nandritra ny 12 taona. Toerana tsisy jiro, tsisy rano, poste d'évangélisation. Tsy ho tononoko kosa ilay fivelomana satria lasa milaza ny secret ny FGGM. Fa tena mpiasa iombonana, izany hoe tsy ilay fiangonana nandoro ny fivelomako. Fa fivelomana kely dia kely ary ny fiangonana foibe nandoro azy. Saingy mikarakara spektakla miaraka tamin'ny ampifity izay isaorako ankehitriny ary dia nanoratra ny tononkaloka 50 isa tao anaty boky dia nivakiana tena nirana zareo. Dia namidy ny bokiko satria namoaka boky tononkalo aho izany, nihirana zareo dia nanao vatom-po ny olona dia nisy olona nanampy maromaro tsy tahaka izany ilay izy ary maromaro ohatr'izay izany ilay zavatra ho resahako hoe ahoana angaha ny lalana. Dia tia ny zatra anankiray manahirana kely ansaiko ity fomba fitenintsika ity hoe andao apetraka amin'Andriamanitra e. Dia sahako mihitsy ny miteny hoe ary sao dia mba efa Andriamanitra mametraka an'izy amintsika. Hoe iorjia atovy. Dia mba misy koa ilay hoe dondony dia ho voany. Fa tsy hoe mipetraha dia andraso eo an-tokonana. Mandondona ka. Ary mandondona varavarana 50 isa. Fa matoky fotsiny ianao hoe voain'Andriamanitra izay izy amin'ireo izany.
Ohatrohatr'izany be dia be izany ny zavatra tiako resahana ao anatin'ilay boky an. Dia ireny dianao be dia be ireny no mamolavola anao ho lasa mpitarika. Dia miroso ianao dia miroso ianao dia eo amin'izay vao tonga ilay andinin-tsotra masina anankiray mahafinaritra anazy nataoko any amin'ny ino moa izy io? Nataoko any amin'ny page, any amin'ny photo de profilako any amin'ny Facebook izay hoe ny tompo iry. Ilay i Petera tao amin'ny sambo kely dia ny tompo izany eny amin'ny ranomasina dia miteny mpianatra hoe ny tompo iry dia raha mbola nijery ny tompo i Petera dia tsy nilentika izy fa rehefa misahirana tamin'ny manodidina izy dia nilentika. Eo indray aho tsy mijery hoe mijery ny vahoaka ve tsika, honena ny vahoaka ve tsika, fa hoe ao anatin'ny lalaka izoranao amin'ny maha-vehivavy ianao mibanjina ny tompo ve ianao sy ireo fanararoatra rehetra atolony ianao sa hoe mieritreritra ianao hoe ny tompo izany efa manolotra fanararoatra be dia be ohatra ny hoe ity resakitsika ity izao ho anareo izay hiaino azy ity dia efa izany resaka rehetrarehetra izany izao dia isaky ny mitantara izao ohatra ny isaky ny fehezanteniko anankiray dia miteny hoe tsy mitombo izany tsy azo atao izany tsy mety izany dia hoy izy hoe andao rangahy tsy atao hoe Brunay iry na Iji iry fa tena ny tompo iry, inona no tiany tompo ataony aminao dia mivaliny hoe ny ampahiratra amin'ny masoko. Izay andao hihiratra amin'izay fa tena henjany ity fa tena maizina anie ity tontolo iainantsika vehivavy ity raha mbola tsy hihiratra isika dia disaiko. Eo amin'izay indrindra no tiako hametrahana fanontaniana fa mialohan'ny hametrahako fanontaniana ho antsika izay tsy mahalala ny ilay dadan'ny pasteur J ilay niresahany teo, antsika tilo mahafantatra anazy tsara, pasteur Ramine Paul, mahafantatra azy koa moa izany na ny ankoatra ny tily izy izany ilay ray notantarainy teo izay tsy nahitany an'ilay resaka hoe fahasamihafan'ny mahalehilahy sy mahavehivavy teo amin'ny sehatra tokantrano misy anazy, fa afaka hazavainy se misimisy kokoa ve satria ohatrany somary manjavozavo be hoe inona kay ilay tokony mahomena ny vehivavy ilay hoe marina fa nilaza se teo hoe tsy dia nandalo an'izay loatra ary mino fa na n'izay mandalo anazy ary indraindray mety tsy tonga saina hoe mahomena tokoa ny izany zavatra miatra aminazy izany, afaka mba velariny se misimisy kokoa ve hoe inona daholo ireo zavatra mahomena ilay niresahany se teo ka tokony hampahiratra ny masontsika vehivavy hoe ity kosa angamba tsy mahomena raha izany no hampiainana an'izany amin'ny mahavehivavy. Ngeza be ny baiboly azontsika soratra masina izena ilay hevitrintsika rehefa te hanindry ny vehivavyntsika hoe mila mangina ny vehivavy am-piangonana patati patata be dia be izany ny azontsika resahana rehefa te hoe hanindry ny vehivavy. Maro be koa no lazaina fa foronitsika rehefa te hanasongadina ny vehivavy. Izaho manokana dia tsy manasongadina ny vehivavy toko ary tsy manindry ny lehilahy. Ny zavatra manosika mafy ny fanahiko dia manomboka genesisy hatramin'ny apokalipsy dia atomboka eo amin'ilay genesisy toko 5 dia tsy hanohy ny any izay toy any fa 2 hoe Andriamanitra moa izany izay namorona olona tahaka azy lahy sy vavy no namoronany azy tahaka ny endriny fa tsy hoe ny lehilahy nataony tahaka ny endriny dia ny vehivavy kosa tahaka ny tanany. Ka hoe ny asanao manokana tompoko dia izay resaka tanana fa ny lehilahy dia izy mihitsy no endrik'Andriamanitra. Any kely nataoko raha nanamasina mariazy vao haingaikaingana teo mariazy gasy samy gasy lozy hoe rehefa felahanao izany ho any gasy dia mamelaka ny endrik'Andriamanitra ianao izay. Rehefa felahanao ny vehivavy dia mamelaka ny endrik'Andriamanitra ianao izay. Hitsakitsahanao izy manitsakitsaka endrik'Andriamanitra ianao izay. Ny ahy izany izao tsy zo maha-vehivavy no tadiaviko fa zo maha-olombelona endrik'Andriamanitra. Izay no fototra hiangako amin'ity resaka feminisma ity.
Dia raha ohatra manko hoe izao ny zonay vehivavy manana dia itsika ihany no mametraka ny tenantsika hoe ambanitsika dia mila pakarina. Itsika tsy ambany fa mitovintsika, mitovy amin'ny lehilahy tsika samy endrik'Andriamanitra. Ka sokafo ny masonao jereo ilay endrik'Andriamanitra. Za tsy miteny hoe avereno ilay endrik'Andriamanitra. Ilay izy moa izany na tsy anaiky ny lehilahy na anaiky, na tsy anaiky ny vehivavy na tsy anaiky, endrik'Andriamanitra tsika tompoko. Ka io tsisy afaka ny anovany nataony. Azo tsy jerena fotsiny ilay izy sy azo tsirairay fa ilay izy dia efa endrik'Andriamanitra ilay olona. Ka tsy dia mitombina loatra izany indraindray ilay hoe tony vehivavy feministy, tony miseho milay. Tsy tompoko, izy mihitsy no efa milay. Fa tsy hoe miseho milay, efa endrik'Andriamanitra izy. Izay izany ilay izy. Inona ny tena mampahonena ao anatiny? Ny voalohany izany dia ny tsy fahitana ny endrik'Andriamanitra ao amin'ny vehivavy. Ny faharoa dia ilay vehivavy izay miaiky mihitsy ary sosotra amintsika vehivavy izay milaza izay miresaka ohatr'izao izany hoe manahirana ianareo, lasa simba ilay andraikitra namen'Andriamanitra antsika, hoe tsika anie ka mpanohana ny lehilahy fa rehefa lasa fa itsika anie ka toa latehezana dia vao maika sampona raha vao izay no fehezanteninao. Satria raha toa latehezana tsika raha vao tsy ampy antsika izany ny lehilahy dia disable na kill emain. Ka vao maika izany raha vao izay no tenenao dia izy koa moa izany rehefa miresaka samy miresaka dia misy holazaina foana tsika, misy holazaina foana ny soratra masina fa tsy hoe isika dia misy holazaina foana ny soratra masina. Ka raha ataoko amin'ny teny somary masikasika ilay izy toy hoe raha ohatra ka tena mahatsapa ianao hoe aleo amin'izao toerako izao ihany dia mba miangavy ianao mba tsy hanohatra an'izao tolona izao. Fa hijanona eo amin'ilay tontolo mampahonena izay mahatamana anao. Farafahakeliny mijanona eo ianao fa tsy manohatra an'ilay tolona. Azonao hazavaina misy kokoa ve ilay tolona? Ilay tolona izany dia ilay tena hoe ataovy mitovy ilay zo mahasamy endrik'Andriamanitra. Aoka ny paosta samy manana zo hiditra amin'ilay paostan'ny olona. Amin'ny lafiny pratika amin'izay izao ilay resahako. Aoka ny zanakao, hatria ilay izy any amin'ny fototra mihitsy ilay izy dia efa tezaina any amin'ny faka. Aoka ny zanakao ho tezaina hoe ianao anie zanako ka olombelona. Fa tsy hoe ahoana ny anofanana an'ireto vehivavy reto mba hanjaitra? Za tsy manome tsiny an'izay vehivavy mahay manjaitra, za moa mahay manjaitra koa. Fa na ny dadatoako ary izao dia mahay manjaitra, ny anadamamako izao mahay manjaitra palitao mihaja mihitsy. Izay tsy nisy idiran'ny taovam-pananahany akory izany. Ary tsy hoe satria eto vehivavy dia hividiano saribakoly dia ity lehilahy dia hividiano tomobila. Za kosa aloha tsy miteny hoe hividiano saribakoly ny lehilahy. Fa ny tiako tenenina hoe tsy diso koa ilay vehivavy raha milalao tomobila. Ka hoe dia gaga be daholo, misy vehivavy mitondra moto, misy vehivavy mitondra 4x4, camion. Tompoko, tanana no mitondra azy fa tsy ny tranonjaza. Izany rehetra izany ilay zavatra mampahonena. Ny mampahonena dia ny fijanonana ao anatin'ilay tontolo izay efa hita fa tsy mahasongadina ny mahendrik'Andriamanitra anao. Dia manampy trotraka koa ianao ao anatin'ilay izy. Dia ny mampahonena dia manaiky ianao tsy hivoatra ao anatin'ilay tontolo. Fa hoe rehefa mahay taratasy ny zanako dia mety. Fa ny lehilahy kosa mila afaka baka mihitsy. Sady izy anie lehilahy aleo izy mba hanala baka. Inona ny idiran'ny mahalehilahy amin'izany? Tsy fantatro akory. Nity nisy anankiray rehefa nanao biografia izay tato am-pianarana, izany hoe ilay filazalazana momba ny tena. Asa soratra mihitsy izy io anaty fanadinana anankiray izay natao. Tamin'izay moa sady niteny hoe nahatsapa fa izahay malagasy dia maléopolynésiana kokoa noho ny maha-afrikana. Nahatsapako fa ny ray aman-dreniko dia nitaiza ho olombelona kokoa noho ny hoe nitaiza ho vehivavy. Mahatsapa reo izany, izay izany ilay izy, tezao ny zanakao ho olombelona, olona vanona. Fa tsy hoe voamely bebe kely izy dia efa ampianarina. Izao rehefa lehibe andremo tsara.
Tsy mamaly valy zany rehefa lehilahy dia inoana. Fa mipetraha tsara fa ohatr'izao zao. Ohatr'izay zany ohatra e. Za tsy miteny hoe aza inoana ny lehilahy. Fa ny anay izao ny voarainay tao an-trano dia ny hoe izao rehefa manan-kevitra dia asehoy. Ary ny sofina kosa dia natao hiainoana ny hafa. Rehefa vita izay dia lazao indray ny hevitrao. Ohatr'izay zany ilay izy vao kely zany ary izay anisan'ny nampazoto ananao chef-taina louveteau satria ny chef-taina louveteau dia mitaiza tovolahy kely. Dia ny louveteau ny louveteau dia efa nobeaziko hanaja ny vehivavy sy ny lehilahy. Izay zany ilay izy. Dia mampahonena loatra ny mahita ny lehilahy izay tezain'ny reniny mba hanindry vehivavy nefa izy tena ny aza vehivavy. Rehefa fa ino ty ataonao? Fa angaha ianao manasa lamba. Ohatra izany hoe misy reny mamangy any amin'ny tokantranon'ny zanany. Fa angaha ianao manasa lamba? Hajanona io. Fa ahoana ty ianao fo maraina mahandro sakafo ty? Fa angaha ianao eto vehivavy amin'ny sangany toy izay. Fa misy zany lehilahy eto vehivavy amin'ny sangany. Fa rehefa vehivavy manao zavatra entin'ny lehilahy amin'ny inona? Tena mety hoe saritiny amin'ny volony angambany. Izay ny sary hitako. Ka hampanaoviny izay rehetra rehetra tiany atao. Izay ny sary hitako raha hoe izay. Ka aoka samy mba honena e. Aoka samy mba honena. Aoka hisy tsoroka amin'ny teny frantsay. Aoka hisy réseau. Aoka ho tonga ny saintsika hoe mila harenina izao tontolo izay iainantsika izao. Mila tohanana izay tsara efa mandeha. Mila asiana zavatra hita maso ka aza miandro atolotry ny olona rehefa misy fifidianana fa mirotsaka. Ary rehefa misy mirotsaka dia tohany tsy hoe satria vehivavy izy fa satria mahay izy. Satria mahavita izy. Izay zavatra izay dia lazaiko tsara mihitsy izay satria nisy izay no tiako lazaina kely. Nisy vehivavy izao niresaka tamiko vao haingaikaingana hirotsaka hovidiana izy amina sehatra anankiray. Nisy vanim-potoana izy nirotsaka hovidiana koa fa tsy lany izy. Dia niteny anazy tamin'izao fotoana izao zany hoe izy vanim-potoana izay zany irotsahan'ilay olona hovidiana dia niteny hoe mariako manokana ho fa tsy hoe satria vehivavy. Tsy hoe satria ianao vehivavy dia hoe izay ilay hifidianana anao ka andeha ianao hampahonena amin'ny vehivavy rehetra rehetra hoe fidio ary reto fa vehivavy. Tsy hany ho ilay izy. Fa asehoy ilay identité anao na fizinao. Iretsoretsoreto ny manavanana ahy. Iretsoretsoreto no hanavotako an'ity andraikitra ity. Hanatsarako azy raha toa ka eo ahako. Fidio tsy satria hoe vehivavy fa satria vitako. Mankasitraka ny raha tsika aloha moa izany no miresaka dia avy dia efa mifankahazo be ilay réseau izay mahatonga antsika misy fotoana miresaka lava be mihitsy satria ohatra ny hoe mitovitovy ny zavatra niainana, mitovitovy ilay onde sy ilay motivation sy ilay zavatra mahaliana antsika mahakasika ny vehivavy. Fa ho an'izay olona mijery antsika mety misy izao vao sambany mihitsy maheno hoe inona koa ary izany féminisme izany, inona koa ary izany ady izany, angaha misy ady. Afaka mba hazavaina misimisy kokoa ve ilay hoe ilay féminisme raha. Féminisme na hiteny monja ary tsika hoe féminisme dia lasa izay voambolana izay zany no hitondrantsika azy fa tsy ho voadikantsika teny malagasy loatra ilay izy. Raha ho faritana ilay izy dia hoe ny ataoko hoe ady sisika ny amin'ny zon'ny vehivavy zo fototry ny vehivavy dia izay hitoviny amin'ny hafa izany. Andeha ataontsika hoe amin'ny lehilahy izany satria na vehivavy na lehilahy izany. Ady sisika ny fitovian'ny zon'ny vehivavy. Dia andaontsika hiresaka zavatra pratika kokoa e. Efa niteny izany hoe mitovy zo pastera moa izany sy teolojiana ilay miresaka dia lasa hoe aoka ianao izany ny lehilahy dia ho tia ny tenany fa ho tia ny vehivavy tahaka ny fitiavan'ny tenany dia izay koa ny vehivavy ho tia ny lehilahy tahaka ny fitiavan'ny tenany. Izany hoe raha ataontsika tsotsotra ilay izy dia hoe
manao fitaratra ozy na hoe mirror effect hozy tsika na hoe effet miroir. Amin'ny ankapobeny moa izany tsy misy hoe tsy mitovy ny aty ivelan'ny fitaratra sy ny ao anaty fitaratra e. Afa-tsy liquilique ihany angambany no mailaka noho ny aloka izay. Fa amin'ny ankapobeny raha raisin'ny lehilahy toa azy ny vehivavy dia izay ao anatin'ny fitaratra dia ety ivelany satria heveriny fa ivelany izy dia mitovy amin'izay nefa ny ao anaty fitaratra. Ohatra voalohany izao ohatra hoe ny fisakafoanana. Nahoana moa no misy vanim-potoana sasany ny vehivavy ny lehilahy aloha no misakafo dia ny vehivavy avy eo no mihinana ny ambiny sakafo. Ary nefa ilay vehivavy no nahandro azy. Izany hoe raha tena natao izany ny kajy tsy afa-mihinana ny lehilahy raha tsy eo ny vehivavy. Raha hoe sanatria izy tsy eo dia tsy maintsy hitady vehivavy hahandro ilay lehilahy. Mitady mpahandro fa tsy hoe mitady vady. Hay tena mitady vady hanasa lamba. Tsy netiko ny body fotsiko vehivavy io tiany lazaina amin'io. Izany hoe mitovy amin'ny mpahandro sy ny body fotsy. Fa raha toa izany ka tena mitovy aminao ilay fitaratra ao anatin'ny fitaratra ilay hitarafanao, eo izany no tiako tenenina hoe aiza ny ahatsisika ny zontsika vehivavy etrehanao ve izany zavatra izany? Hoe ianao dia mihinana ny sisan'olona ka izy anie pastera mahafinaritra anie mihinana sisan-jaza ohatr'izao. Koa maninona ary ianao na tamin'ny Covid ary ianao sahirana be amin'ny hoe roran'olona sy ny sisa. Fa rehefa hoe ao an-trano hoe izany dia manaiky ianao ary na ny latabatra aza. Raha kosa tsy hanonona faritra fa tena hoe tena mipetraka amin'ny vehivavy mihinana ary ny lehilahy eny ambony latabatra. Zo an'iza izany mitovitovy lenta aminao? Tsy haiko raha karary aina ny itenenako fa i Mimi ange no eny ambany latabatra no mihinana e. Ary eo foana ilay ilazako hoe izaho raha hiresaka zon'ny vehivavy tsy dia te-hiteny loatra hoe zon'ny vehivavy fa hoe zo maha-olombelona endrik'Andriamanitra. Raiso ny anjara toerana maha-olombelona antsika eny ambony latabatra isika mihinana na miara-mipetraka eo ambany. Dia tena pio io resaka pastera io fa anakorotana fiarahamonina io. Anakorotana ve sa hoe mamerina amin'ny laoniny? Fa na ny soratra masina ary izay dia izay mihitsy. Ahetry ny tendrombohitra dia ampakarina ny lemaka. Fa aza makeny amin'ny tendrombohitra izany e, midina amin'ny lemaka samy midina na miakara eny ambony latabatra samy mihinana. Izany izao ohatra. Na ny resaka fampianaran-janaka efa natsidiko teo iny. Nahoana moa ny zanako vavy no tsy atosika ao? Telo menadahy izao izay no zanaky dada ary na izany ary no matetika izany hoe anaka ny dadanareo. Neninay manko moa izany dia mpampianatra infirmiera izy izany. Dia izay izany ny olona mamaky an'ny olona dia anara-dian'ny dada izany dia hoe anara-dian'ny tonka. Faly hoe manara-dian'ny dada fa indraindray koa izany ianao rehefa ratsy tarehy dia ny anarany indray no eto mangataka. Izany hoe ilay olona izany ohatran'ny hoe ny dadany tononona satria izy aminy tsy tena mandona ny sainy loatra hoe vehivavy ny atao hoe pastera. Ary rehefa nisy nanontany dada hoe nanao pastera izany ilay zanako vavy satria manana zanakalahy koa izy ary ilay zanakalahy nanao ahoana? Inona no nataony? Tsy nifantoka teo amin'ilay resaka hoe nanao pastera izany ilay zanaka vavy dia hozy dada hoe ny anay ny zanakay nitezainay tsy mba hoe ho lehilahy na vehivavy fa nitezainay olombelona olombanona. Tadidiko foana izay fehezanteny izay. Izy tsy niteny hoe tezainay ho pastera satria tsy mba nampiritika anay hanao pastera manko. Tsy nampiritika. Izy tsy hoe nandrara fa izy koa tena tsy niresaka sady tsy nampiritika. Ka eo izany ilay zanakao tsy atosika ao hianatra nefa mety iny no hanao pilote, mety iny no sy ny sisa sy ny sisa. Misy miaramila vehivavy izay izao aty gasy aty Etazonia, miaramila Amerikanina izy. Tovovavy izay. Dia tsisy farany ny fanakianana eo amin'ilay paziny. Tsisy farany mihitsy hoe tony izao dia angamba miaraka amin'ny Amerikanina fotsiny fa maninona raha nandalo aty Madagasikara ny anjehana sy ny sisa sy ny sisa dia efa reny ianao mijery an'ilay izy dia ny Amerikanina no mandoko an'ilay izy. Miarabanao fa ianao avy any amin'ny nosy kely nefa dia manavotra ny aty amin'ny tany ngeza be. Izany no ataon'ny olona.
Ilay olona ilay hoe nosy kely fa tsy hoe ianao vehivavy. Ay, tena nanao publication ilay ankizivavy hoe ohatr'izao ny paoziko rehefa misy lehilahy mijery tamiko hoe izaho nge miaramila e. Dia hoy izaho hoe izaho koa. Androany fa indray androany mbola asaiko miresaka aminao hoe izay tovovavy izay. Fa tena mahavariana. Izy moa inona ny gradiny teo? Tsy tsaroako tsara ilay gradiny teo fa efa ambonimbony. Dia ohatr'izany izany isika e. Tsy alefa mianatra ilay zavatra satria vehivavy, kanefa mety iny vehivavy iny no lasa pasitera, mety iny vehivavy iny no lasa miaramila, mety iny vehivavy iny no hanavitra anao ao aoriana. Fa asainao mianatra kely hatreo amin'ny T2 fotsiny izy mba hahaizany mikaontin'ny vola rehefa mitantana tokantrano. Mbola kely izy dia efa asainao mikirakira saribakoly mba hahaizany mitaiza. Fa ny tômôbilina tsy azony lalovina fa sao dia izy mitondra camion eo. Ohatran'izany izany ilay izy e. Be dia be ilay izy. Ohatra fotsiny hoe ohatra anankiray fotsiny koa izao ohatra hoe rehefa na rehefa manao zavatra isika na ohatra hoe manao na isika soto arany dia ohatran'izay. Aza manao an'ity nareo fa sao dia maninona eo, sao dia reraka, sao dia izao. Dia eo moa izay izany rehefa ohatra ny lazaiko teo hoe ohatra hoe ny miaramila ohatra. Ka ny zavatra anankiray tena manahirana anahy ko amin'ity resaka zon'ny vehivavy sy zon'ny lehilahy ity efa naverimberiko teo ilay hoe tsika mahay mionona ao anatin'ilay tontolo. Fa ny anankiray koa dia tsika ilay mandrara ny hafa izay manao azy. Ary ny anankiray farany dia tsika manofana ny lehilahy mba hanindry antsika vehivavy. Manomboka any amin'ny zanaka, ny zanaka izany dia lasa voataizana. Ny moa rôlahy ka tsy misy hoe ry ny manao raharaha na ry ny tsy manao raharaha fa dia efa manao raharaha izy. Izay namako amin'ny Facebook dia efa mahita hoe ny zanako 8 taona sy 10 taona fa efa manao raharaha. Mahandro ry zareo, mamafa trano. Tahaka anahako vao 9 taona dia efa nanao raharaha. Izahay moa dia nanao raharaha daholo tao an-trano na dia mbola kely raha fahizany. Dia eo izany ilay izy manomboka any amin'ny zanaka dia efa hofanina mba hoe ity raharaha an-dehilahy, ity raharaha an-vehivavy. Mahandro ny ataonao vehivavy fa manary fako any lehilahy ny miborosy-trano any lehilahy satria asa vatana. Dia na ilay vehivavy koa raha notezaina ho malemilemy satria hoe fanaka malemy. Hoe fanaka flexible. Dia rehefa avy eo koa rehefa manao sipa ilay vehivavy, efa mitaiza lehilahy indray koa izy. Tezainy sahady ilay lehilahy mba hanindry azy koa. Izany hoe mbola mpisipa fotsiny aza dia efa izy mipasoka ny akanjony satria hoe izany vehivavy izy dia tsy manan-tanana izany ilay lehilahy. Fa ny tanin-jaza no mipasoka dia mipasoka ny vehivavy. Dia vao manao sipa fotsiny dia efa ilay vehivavy no mahandro sakafo. Andeha excursion dia ny sipako nanao sakafo. Dia tezaina. Ny tiako lazaina izany ho anay moa izany izay efa lehibe efa mananika ny 20 taona. Fa ho anareo tovovavy mbola hoe hiditra ao anatin'ny fisipana, vao misipa dia efa atsofoka ao tsimoramora izany ny mihira lenta. Raha tsy miteny hoe tindro ilay lehilahy amin'ilay teniny izay mpampiorohoro hoe mampianatra ny vehivavy hitondra lehilahy amin'ny sangany ry pasteur Raminao Ronosy sy ry théologiana Bruna. Isia, izay ilay dianay eto. Fa mampianatra anao hahita amin'ny fitaratra mazava tsara. Rehefa mitaratra amin'ny lehilahy ianao dia mahita ny endrik'Andriamanitra ao aminy izay tonony ianao koa. Izay ilay genetika eo. Dia ny zanakao tezainao tahak'izay, ny sipanao tezainao tahak'izay, ny lehilahy manodidina anao, ho anay moa izany hoe filohan'ny lahy izay dia lehilahy daholo ny entinay eo dia efa izay ny voizinay ao. Azafady ilay resy izay mahita an'ity nareo fa izay ilay nataonay hatramin'izay. Mba hilalana izany tsy mitovy ny azafady sy mba hilalana. Dia rehefa manambady ianao dia ianao ihany koa no mitaiza ny vadinao tahaka an'izay. Rehefa manana dady ianao, misy gaga izao hoe ay ve ianao raha zanaka dia afaka mitaiza ny dadanao. Dada moa izany efa lasa na. Tsaroako tsara ny tenin'ny dada tamin'izaho mbola kely tamin'izay. Hoe indray adinin'ny dada kosa ny bisikitako. Dia hoy izy hoe adiniko ndao hiara hivoaka tsika sy ndry hividy azy azafady zanako. Nanohana be mifoko mihitsy hoe nanao azafady anahy dada. Be dia be mihitsy izany ny olona mieritreritra hoe rehefa olon-dehibe izy
na hoe rehefa lehilahy izy andeha atao hoe olon-dehibe very olon-dehibe na hoe rehefa lehilahy izy dia tsy manao azafady dia ny lehilahy tsy mila manao azafady fa rehefa mifoha maraina izy ka manao raharaha dia azafady hono ny dikan'izay izany dia ohatran'ny sarotra be izany lehilahy hiala tsiny aminao izany fa hoe rehefa manao raharaha izy dia dikan'izay azafady asa ora marina izany misy koa aloha vehivavy tsy mahay miala tsiny mihitsy koa marina izay izany izao le izay dia vitantsika ve ny mahasahy hoe tsika hitaizan'ny fiarahamonina ao anatin'ilay le fanindrina ohatran'izay vao manomboka mbola kely tsika dia efa tsy maintsy mitondra ny anaran'ny dadatsika. Izaho moa tsy mitondra ny anaran'ny dadako ny anarako anarako rehetra satria izay mihitsy ny tao andohan'ny dadako ny anarany Ramino ny anarako nataony hoe Ramino Arnosy satria tsy tiany hitovy anarana aminy fa tiany hianana amin'ny mahazaho ahy dia ny anaran'ny raitapo amiko koa samy manana ny anarany daholo rehefa manambady tsika asaina mitondra ny anaram-bady indray koa fa tsy voatery ary izay izany ilay izy misy zavatra izay tsy indrina ianao tsy hiseho ny mahainao anao be dia be ary be dia be ny tranga be dia be efa nahita teo amin'ny radiso teo amin'ny tezinareo nisy an'ilay tovovavy izay nitantara momba ny harcèlement sexuel nieritreritra raha-pananahana izay niainany fa tsy diso teo amin'ity pejy ity tsy tamin'ny pejy iny fa tamin'ny Facebook manokana nizarako an'ilay izy ary tena hoe atao hoe raha toa ohatra hoe misy fanolanana izao tsy tena nisy zanaky ny namako akay 4 taona ilay tovovavy kely no naolan'ny dadatoany dia azonao an-tsaina ve fa ny fianakaviana iray manontolo no niaro an'ilay dadatoa hoe aza ampidirina io raharaha io fa mahamenatra ary ny zanakareo mba teza izao tsy hanao akanjo fohy dia nanao asa sitrapo tao amin'ny akany Avokambotra Atrimo izany hoe tao amin'ny ozintsika hoe zaza maditra izay ny anaran'ilay izy fa akany fanarenana ho an'ny tovovavy tsy ampy taona dia misy victime fanolanana be dia be ao dia ny lalàna malagasy tompoko dia izao rehefa lasaka ny 20 taona ilay olona manolana foana ianao na ohatra izy tovy ao aminao dia miboritana dia ny fomba nazavako azy tany amin'ny fikambanana izany hoe teo anivon'ny kilizy hoe raha tonga avany dia bebe anareo ka miboritana io izy nareo hoe tsy misy vehivavy ka andao aolana fa honena ny fonao hoe miakanjory kialakely miakanjoa dia ndana mody fa tsy hoe boky mivelatra kosa ve ry pastery dia tsy ho vakiana ve tsy stylo nge ianao fa olombelona endrik'Andriamanitra izay ilay izy dia anjaranao ny mandinika an'izany ka oka tsy ilay vehivavy indray miaroaro an'ilay dadatoa izany anie ilay mampahonena ao anatin'ilay izy dia ozy ilay namako mahatsiainy rehetrarehetra hoe tsy zanakareo ilay naratra fa marary anazy zanako fa izaho hitory ary dia nitory izy ary dia nigatra ilay dadatoa. Eo amin'izay resaka izay indrindra ny amaranako ny fanontaniana angamba mba tsy ho lava loatra hoe natsidik'ise ihany teo hoe manakorotana an'ilay zavatra efa mahazatra hatramin'izay izany raha isika indray amin'izao no hiteny hoe tokony tsy hanaiky an'izany ny vehivavy tsy tokony hijanona amin'izany toerana izany ny vehivavy nefa izany no efa niainana hatramin'izay ohatran'ny hoe nampilamina ny fiarahamonina hatramin'izay afaka mandresy lahatra ny vehivavy sy ny fiarahamonina ve se hoe inona ny antony ilana an'izany satria raha ny fijery ankapobeny tokoa dia ohatran'ny hoe lamina ny fiarahamonina hatramin'izay niaina tao anatin'izany inona no mahatonga antsika amin'izao izany te-hampianatra ny fiarahamonina hoe tsy mety anie izany mahonena anie izany hoentintsika makaiza ary izany sensibilisation vaovao izany. Nefa andeha ataoko hoe ny tontolo mahakristianina aloha tontolo mahakristianina dia isika mihitsy efa manana mission na
andamina. Andamina zavatra anankiray. Fa raha ny korotana, izao tontolo izao tany am-piandohana, raha ohatra hoe mbola tanatin'ny safotofoto dia navahana tsara hoe tia ny mazava, tia ny maizina, tia ny lanitra, tia ny tany. Dia izany no misehoana amin'ny andro antsika. Ny Andriamanitritsika dia Andriamanitry ny filaminana fa tsy ny fikotranana. Ka raha ohatra isika ka hikasika an'izao lohahevitra izao dia izao tsy hoe tsy hoe satria manan-korotana fa ny zavatra izay tsy mirindra izao alamina izao. Tsy maintsy kofohana ilay izy izay vao milamina. Tsy maintsy etsihana ilay izy izay vao milamina. Rehefa ohatra hoe marin-drano eo ny tany raha tsy adina ilay izy, angadiana mihitsiny, izay vao ambolena indray, tsy milamina. Fa raha ohatra hoe tonga dia afafinao fotsiny ny vary eo amin'ny terrain de foot tsy mety io. Fa tsy maintsy angadiana aloha ifotony ny olana ary tsy maintsy samy resaka. Za zany tena samy teny eto fa ireo olona manginangina rehetrarehetra ireo. Nanao fikarohana manokana ahako fa ray ampahadimy ny tovovavy kely dia miaina fanolanana na herisetra ara-pananahana daholy any amin'ny tokantrano misy azy. Fa tsy miteny fotsiny. Dadatoa, dadabe, anadahy. Raha publienay izao ity dia tsy sahanao reaction ianao satria mety anisany izay miaina an'ilay izy. Nangina ianao? Eny ary, nangina ianao. Fa ny zanantsika kosa ilay rehetra ry zavavy tsy ho avela ho potika intsony. Asa misioana mihitsy ity. Ilay tenin'i Jesoa. Aza izany no hitomanizanareo. Efa ananako ny fanjakan'ny lanitra sy ny etỳ anadolo ny fanjakana. Fa mitomaniza ho an'ny tenanareo sy ny taranaka-reo. Izay ilay tenin'i Jesoa izay. Izay izany ny zavatra anankiray aloha. Dia ny eo amin'ny fiarahamonina indray tena very sasaka ny firosoan'ity firenena ity rehefa tsy ampiasaintsika ny vehivavy. Satria izany tahaka ny tanana fisihavanana tsika. Izaho tsy hiteny ho izy any ambony sy ambany fa ataoko hoe tanaka fisihavanana. Dia manandrama ianao aza mampiasa tanana ilany mihitsy anie. Fa rehefa tsy ampiasainao ny vehivavy dia tsy tafavoaka ity. Maromaro ankehitriny no efa samy miasa ny lahy sy ny vavy ao an-tokantrano. Fa samy teny aminao Bruna fa mbola misy ankehitriny tsy mamela ny vady miasa. Izany olona izany raha ety ivelany ohatran'ny tena olona jenitra be fa ao an-trano izany olona izany tsy mahazo miasa ny vadiny ary nefa manana maîtrise en théologie fa dia manasa vilia no lenta an'izay diplôma izay. Tsy manolo taty. Dia hoe fa maninona dia mila mitaiza ny zanako izy. Izay ilay izy. Tena mafimafy mafimafy ny lalana mbola hizorantsika. Mafimafy ny lalana hizorantsika fa te hanao antso manokana ho an'ny lehilahy sady hisotra. Marobe ny lehilahy manohana ny tontolo ity Marobe ny lehilahy manohana ny tontolo ity dia hisorako sahady izy ireo. Anisan'izany moa izany ilay teneniko teo efa lasa na hidady fa izy izany anisany nanao an'izay tao an-tokantrano dia io moa izany ny anadahako koa ankehitriny hisorako manokana izy ireo ary dia manao antso avo Ôry zalahy, ôry anadahy isany, rehefa te hilona anaty toerana mampahonena izay dia mba domy kely, tairo kely dia reny kely. Anabavinareo izay aza vela ho potika. Aza manao hoe sitrapony ny anazy kokoa. Sitrapony ny anazy. Efa maty vola ao an-tokantrano. Mbola hoe hiafio fa tokantrano e. Hiafio za tsy miteny hoe misara fa za miteny hoe jereo ny rariny. Ahoana ny ananarana an'ilay mamono anao? Fa na ny tompo anie mety sositra e. Ohatra ny tompo hoe zahako ilay anjarako tompoko ilay kapohana dia za ilay teo amin'ny hazo fijaliana fa aza maka ny anjarako. Efa maty ny solo anao solo vonanao. Inona ty ataonao ty? Na ny tompo ary mety sorena.
Dia hoe Jehovah hiadanareo fa ianareo kosa angina marina izany. Fa tsy hoe Jehovah hiadanareo fa ianareo mety hovonoina. Tsia, tsy ohatr'izay ilay izy. Moka mba tsy hamorona toko sy andinina isika. Hoe Chantal toko voalohany andininy fahaefatra dia io vehivavy rehetrarehetra manaiky miafy io mamorona fiafiana, mamorona andinindininy zavatra ao amin'ny Facebook ao. Izay izany ilay izy mamorona mba hiantsoana ny fiafiana sy ny fijaliana. Dia izay ilay atao hoe masochisme moa izany. Ka dia azavaiko kely hoe fanohanan'ny lehilahy iny an. Za manatrika anao moa izany an, tsy mampaninona ny miresaka an'izany, za merina zao. Ny anarako hoe jidy an, teny tsy mety izy io. Teny avy any amin'ny foko tsy mety izy io an, fiteny moa izany avy any tsy mety izy io fa za merina. Ka rehefa merina tahaka no miresaka momba ny rasisma manoloana ny côtier, manjary kokoa ilay resaka. Rehefa ny somary fotsy fihodirana tahaka fa raha ho aty Amerika aloha dia mainty foana. Tsika gasy any ilay dia sampona mihitsy satria tsika samy tsika mifanavaka meheza amin'ny vazaha fotsiny tsika. Izay fotsy aiza ianao e, mainty ianao to. Eto Amerika ianao mainty aloha. Ka izay tsobolo e. Rehefa ny tsobolo tahaka no miresaka momba ny olona olioly tahaka ny dadanay, manjary kokoa ilay resaka. Rehefa ny olona izay mianatra manana diplôma tahaka no miaro ny zon'ny olona maranintsaina kanefa illettré saingy mahay ny lokony, ny ombony, miisa 9 ambin'ny 10 mahatadidy tsenjery an. Intelligent zany izy na dia tsy intellectuel ary manjary kokoa ny ady. Rehefa ny lehilahy tahaka anareo Ramanjà no miady ny zonay vehivavy miaraka aminay, manjary kokoa ny resaka. Izay izany tiako resahana. Rehefa ianareo pastera no miady ho anay pastera vehivavy, hoe andao ampiana miara-manao an'ity asa ity, ao adin'ny tompo amin'ity anie. Ho vaky sasaka ny asa, ho vitantsika ity. Rehefa miara-mavita azy ity isika. Dia vita ity ady ity rehefa miara-manao azy ity isika. Izay no amaranako azy dia mirary soatsika rehetrarehetra ny amin'ny lalana izay isorana. Mankasitraka indrindra, mankasitraka ny sefa, afaka mangataka hafatra ho an'ny vehivavy koa ve amaranantsika tanteraka azy. Ny lehilahy moa no isan'ny nahazo hafatra be teo. Vehivavy mahirezintsika misy toetra vitsivitsy izay lazain'ny olona fa toetram-behivavy na izany ara dia itsiko foana. Indrangahy iny koa ohatran'ny manao zipo dia tena nitsiko mihitsy. Fa angamba misy idiran'ny zipo ilay toetra nataony. Satria izany hoe pitsikotsiko taritasika ilay lehilahy izay dia ohatran'ny manao zipo izay hoe fitaizana ho ilay izy. Ireto misy toetra vitsivitsy izay ampahirezana antsika mba hioharana. Voalohany ilay miafy fa tsy samy manohatra. Eto izahay namana izay efa miroso am-bavahady ifanohana amintsika. Faharoa ireo mitsiko fantatra fahavanana miresaka tsika saingy any amin'ny takona. Andao hiresaka pahabe-maso fa ilainy izany talenta izany. Tena ilainy izany talenta izany. Fahatelo ny talenta tsara ananantsika dia ilay herin'ny finoana. Tia mivavaka anie tsika e. Za pasteur miteny anareo fa za pasteur no mahita fa vehivavy no mameno fiangonana. Andao tohizana izay saingy arahana asa. Andao avadika ho tetikasa ireo vetsovetso anaty vavaka. Ary andeha ataoko hoe fahadimy farany dia andao hianatra soratra masina. Fa ny soratra masina tompoko dia mirona amintsika ny ankamaroany. Andao hanovo ny maha-kristianina fa ny tantaram-piangonana anie ka manohana antsika e. Izany dada Rainsolambo izay nampiditra ny fifoazana izany tompoko dia feminista. Nampiralenta ny tontolo tao Soatanana izany. Raha vao fifoazana izany ianao dia tokony manaja ny zon'vehivavy. Satria ny namorona ny fifoazana dia feminista. Andao ianarana ity tantaram-piangonana ity, andao ianarana soratra masina fa ireo dia manampy antsika.
dia ndao hianatra fa rehefa manam-pahalalana koa dia mihamisokatra koa ny maso. Mankasitraka indrindra ny se dia Raha indrindrareo rehetrarehetra koa naharitra hatramin'ny farany na dia somary lavalava aza ny fampizarantsika androany. Atovy ao amin'ny commentaire ny izay mba fihetseham-po na izay hitanao hoe tokony ho hatsaraina na hafatra ho anay mirava avokoa. Dia mankasitraka indrindra. Mankasitraka indrindra.